faly miaravatsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fifaliana manokana indray miaraka amintsika androany satria tena fotoana sarobidy zany hoe afaka mianatra tenin'Andriamanitra zany averina foana fa ny tenin'Andriamanitra mamelona ny fanahintsika ao anatintsika. Tadidinao hoe ity tenin'Andriamanitra ity fa efa niresahana mandrakariva teto zany tenin'Andriamanitra zany asan'ny apôstôly toko voalohany 19 averitsika. Asan'ny apôstôly toko voalohany 19. Asan'ny apôstôly toko voalohany 19. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fahazo hery ianareo amin'ny ilatsamy fanamasina aminareo aro vavolombeloko any Jerosalema, Jody, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ay rehefa ao anatintsika zany ny fanamasin'Andriamanitra dia mahazo hery tsika. Manana hery ny olona izay petraha amin'ny fanahin'Andriamanitra. Tena tsara be zany. Dia isan'andro zany tsika dia afaka mangataka amin'ny fanahin'Andriamanitra hiaraka amintsika mba hahazahoantsika hery miatrika amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Eny fa na milalao ary ianao dia mila ny herin'Andriamanitra nge. So dia verinao hoe rehefa milalao dia tsy mila ny herin'Andriamanitra. Rehefa mianatra manao examen, ny zavatra rehetra ataontsika dia mila ny fanamasintsika amin'ny herintsika dia mitaridalana antsika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Fa indrindra ihany koa ny zavatra mahafinaritra dia izao, manana hery ianao afaka mijoro vavolombelona. Ino zany hoe mijoro vavolombelona zany? Zany mijoro vavolombelona zany dia izao. Ohatra hoe ianao zao tany am-pianarana dia tantarainao daholo izay zavatra nitranga tany am-pianarana hoe zahay tany am-pianarana dia nisy ankizy ohatran'izao tany dia nanao an'izao izy dia tantarainao daholo izay zavatra nitranga tany am-pianarana. Dia vavolombelona ilay zavatra nitranga tany am-pianarana ianao zany. Fa mety teny an-dalana ihany koa ianao dia mety mitantara ihany koa izay zavatra nitranga rehetra teny an-dalana hoe teny an-dalana zay dia nahita zavatra ohatran'izao dia tantarainao zany le izy. Zay no atao hoe mijoro vavolombelona. Tantarainao izay zavatra miainanao. Dia ohatran'izany ihany koa ange rehefa ao anatinao ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy dia afaka mitantara ny zavatra miainanao ianao miaraka tamin'Andriamanitra. Ianao zao afaka mitantara hoe ohatranahy zao ohatra za taloha naraha fo dia rehefa napiditra an' Jesosy tato am-poko dia niala ny aretina dia amin'izao fotoana izao tsy maraha fo intsony satria nositran'Andriamanitra. Dia zany no anisany tantaraiko amin'ny olona rehetra satria zany miainan'le izy hoe nisitran'i Jesosy ny foko dia afaka misitrana. Fa inona ny zavatra nitranga tamiko? Satria ny dadako maty talohana nahaterahako dia vokatr'izay dia lasa naraha fo zany hoe za zany tsy nahita ny dadako mihitsy hatramin'izay niainako dia lasa naraha fo dia rehefa nelehibe dia nandray an' Jesosy tato am-poko dia sitrana. Dia androany mijoro vavolombelona aminao fa Jesosy manasitrana. Fa be dia be koa ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko. Za zao tsy nahay namorona hira zany mihitsiny. Fa amin'izao fotoana izao reny hira ianarantsika eto reny dia ijoroako vavolombelona fa avy amin'Andriamanitra reny satria Andriamanitra manome. Dia mijoro vavolombelona amintsika mbola be dia be zavatra nataon'Andriamanitra tamiko. Tena faly miaraka amin'Andriamanitra. Ianao ihany koa omeny ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy dia omeny hery ene ianao ahafahanao mijoro vavolombelona. Dia ataontsika rehetrarehetra samy hitantara ijoro vavolombelona zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika. Izay indray ny fotoanantsika androany. Mino fa na voaray zavatra ianao dia tahian'Andriamanitra daholo.